Fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny televiziona malagasy ireo lohatenim-baovao ary. Toerana maromaro ny jalo rano hatramin'izay no efa mahazo rano ara-dalàna tsy miafiafy intsony eto Antananarivo renivohitra. Nahemotra ny fandaniana ny volavolan-dalàna momba ny antoka sy ny findramam-bola izay tokony natao androany teny amin'ny anteny miram-pirenena. Tafiditra anatin'ireo torapasika dimapolo tsara indrindra maneran-tany ny torapasika ao amin'ny Nosy Ranja. Miarahaba tompo-kilasy tompo-kivavy tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao manasantsika ary anaraka hatramin'ny farany. Sento tokana ny an'ireo tokantrano tsy nahazo rano hatramin'izay fa ny vany olana efa misy fiantraikany amin'ny isan'ny tokantrano ny famahan'ny fanjakana ny olana amin'ny famatsin-drano eto Antananarivo renivohitra. Toerana maromaro izay ela ny jaliana rano antaonany maro mihitsy aza no efa nahazo rano ara-dalàna amin'izao fotoan'izao toy ny eny Taosy, Mahazo, Andraisoro sy ny sisa. Betsaka ireo nizara sary sy horonan-tsary maneho izay fandehanan'ny rano izay pompy mandeha tsara tamin'ny tambazotra antserasera no sady naneo ihany koa ny fankasitrana sy ny hafaliana. Nanamarina izany teny fotony ny mpanao gazetinay Ange Fira Bemanakaja Tojo fanomezana sy fanirandremanana. Inona androany amin'ny firy androany zao amin'ny atoandro zao misy rano mandeha ny rano emy be aho satria efa tengava eo amin'ny 20 taona teo tsy misy an'izao. Miracle moana me misy miracle Ranty maromaro tao anatin'ny Facebook no nampiseho tahaka izany nanomboka ny farany herinandro teo. Olona gaga faly fa niverina nandeha ny rano any amin'ny toerana misy azy ireo rehefa tsy nandeha tao anatin'ny taona maro. Anisany nampiseho izany ireo mponina teny Mahazo sy ny manodidina. Nambaran'izy ireo fa efa tany amin'ny taona 17 tany hoandry, izany hoe efa 7 taona lasa no nandeha tsara farany ny rano teny an-toerana. Toy izany ihany koa ireo mponina eny Taosy. Rehefa nojerena ny zava-misy, miverina mandeha ara-dalàna tokoa ny rano toy ny teny Soa Manandrariny. Izy aloha tonga dia maraina parivy andro tena misy foana fa bidon tonga dia tena manenika tena feno bidon daholo dia mahazo daholo ka mandrisany mahazo rehetrarehetra any moa ety daholo makarano. Mbomanga kely ary mbola tonga ety koa maka rehefa tapaka ny amin'ny CNT dia tonga pombomo be dia eo maka. Zao izy hoe efa mba milamina zany ny rano hoe akoatra nanomboka 7 volana nandeha nakaty zany efa milamina ny rano aty aminay. Efa milamina efa azo lazaina hoe milamina tsara. Tatoato aloha tsy dia misy mandeha foana loatra eto andrano. Misy fotoana izy zao tamin'ny herinandro iny 3 andro tsy nandeha. Dia zao izy zao mandeha normal indray. Ny herinandro lasa teo, ny sesesy ny fitadiavam-bahaolana amin'ny resaka famatsian-drano nataon'ny fitondram-panjakana. Nisy ny fanolorana fitaovana hanamboarana fantson-drano avy amin'ny ministeran'ny rano ho an'ny Jirama. Taorian'izay nanomboka ny asa toy ny tetsy Ambohimiandra tamin'ny alalan'ny fanetsemana ireo fantsona simba sy vaky. Nanaraka an'izany ny fitokanan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny foto-drafitrasa vaovao Tetsy Mandro Seza. Foto-drafitrasa izay hanampy ny famatsian-drano eto Antananarivo sy ny manodidina. Ireo rehetra ireo izay efa manomboka mitondra vokatra amin'izao fotoana izao. Zo fototra tokoa ny fahazona rano fisotro madio azo lazaina hoe efa misitraka izay zo fototra izay zany indrindra ny eto Antananarivo renivohitra amin'ny famatsin-drano. Fahalara-pamehan'ny Ministeran'ny Asa Vaventy ny fanarenana ireo lalana izay anisany NDB eto amin'ny firenena indrindra ireo lalana antsoina hoe réseau structurant dia ny lalam-pirenena faharoa iny zany, ny lalam-pirenena fahaefatra, fahaenina ary ny lalam-pirenena fahafito. Misy ny vokatra hita maso tato anatin'ny iray volana sy tapany ny azakazaka ny fanamboarana lalam-pirenena fahafito izay mampitohy Antananarivo sy Antsirabe ary efa mandeha ihany koa ny fanamboarana ny ao Antsirabe mianatsimo miazo any Ambositra sy ny any atsimo any zany. Efa mahatsapa fiovana ny mpampiasa lalana amin'izay fanamboaran-dalana izay. Girador Mambazo, Rodriguez Afmaly. Mba mivaova kely aloha izy. Ohatrany ahoana ilay fiovany?
Fomba mety tsaratsara. Taloha zany nareo zany tena hitako hoe ny jaly Zaly mihitsy. Ny sola ny hoe vatapaka ny pièce potika ny amortisseur ny tapon amortisseur. Ka amin'izao fotoana izao zany manao anazy fahitanao azy. Fomba tsara aloha, tsara. Tsara. Raha taloha nareo navita tiro vezivezy eo? Teo voyage. Vatolampy. Ay, Amin'izao mahavita lereto. Arak'izany dia tsapan'ireo mpampiasa lalana ny fiovany ety amin'ny lalam-pirenena fa 7 mampitohana Antananarivo Ambatolampy Ara-Jirabe. Tato anatin'ny iray volana sy tapany entitra tamin'ny fanaraha-maso ny ministera ny asa vaventy natao izay hanafainganana ny asa. Ankoatra ny fanaraha-maso ataon'ireo teknisianina mijery matetika ny fandrosan'ny asa sy mijery akaiky ny kalitao ny ministra tompony andraikitra. Amin'izao fotoana zao zany dia hitantsika fa tena miasa dia miasa ary miasa mafy ny orinasa mpanantanteraka ny asa ary misy koa ny teknisianina izay manara-maso ny fizotran'ny asa. Nanome toromarika vatana moa izahay ety ny amin'ny hanarahana ny fepetra takina amin'ny fanatarahana n'ity asa ity ary koa ny mba hanajana ireo fenitra takina ao anatin'ny bokin'andraikitra. Manaraka izany koa dia nomena koa ny toromarika mba hanajana koa ny fepotoana anatarahana ny tetikasa ka mba tokony mba ho vita haingana dia haingana manaraka ny toromarika. Ankoatra ny lalam-pirenena fa 7 ataon'ny fitondrana fanavaozana amin'izao lahara-pahamehana ny fanafainganana ireo asa eny amin'ny lalam-pirenena fa 9, ny lalam-pirenena fa 4 ary ny lalam-pirenena fa 2. Lalandrany firenena tokoa ny lalana ka rariny loatra raha atao lahara-pahamehana. Anisan'ny lalana miantoka ny famoaham-bokatra maro mamatsy any Madagasikara ny lalam-pirenena fa 140 izay miazo any fandrina iny potika tanteraka ary nampitaraina ny mponina efa taonany maro. Nanomboka ny volana martsa teo ny fanamboarana fanambogoavana no napetraka dia ny amin'ny tanany asa hatramin'ny farany raha toka fampanantenana fotsiny hatramin'izay no natao tamin'ny mponina tany an-toerana tao anatin'ny 10 taona mahery. Entitra ny fitondram-panjakana amin'ny fanaraha-maso izany fanamboarana izany. Profon'izany ny fidinana ifotony tampoka nataon'ny ministry ny asa vaventy ny hijery izay fanamboaran-dalana amin'ny lalam-pirenena fa 140 izay. Girardora Mambasoa sy Rodriguez Afmaly. Ety amin'ny lalam-pirenena fa 140 isika, lalana mampitoy ny lalam-pirenena fa 7 amin'ny distrika ny Fandrina. Lalana vita tamin'ny tara na goudron izy ity, saingy izao hitantsika izao, potika tanteraka. Sahirana ny mponina amin'ny famoaham-bokatra, sarotra ny fivezivezena, sarotra ihany koa ny fampiasam-bola. Raha ny nambaran'ny mponina ty an-toerana, efa betsaka ihany izay fampanantenana ny amin'ny anamboarana ny lalana izay. Velom-bola izy ireo amin'izao fa nataon'ny fitondrana fanavaozana ola ara-pahamehana ny anarinana ny lalana ety amin'izy ireo. Efa tamin'ny andron'ny fitondrana ny Ravalomanana na fanampanantena amboarana ty lalana ity fa lasa fitaovana politika ihany le izy. Dia toy ihany koa tamin'ny andron'ny fitondrana Rajoelina dia mbola le même refrain dia lasa fitaovana politika fangalana vato rehefa isy fifidianana. Dia tena fa kivy ambony ihany ny vahoaka ny Fandrina fa tamin'ny andron'ny fitondrana fanavaozana izay hitarian'ny président Mikael sy ny premier ministre izay nitendreny na tanteraka an'izao. Tamin'ny volana marsa teo no nanomboka ny asa tetỳ an-toerana. Entitra ny ministera ny asa vaventy amin'ny fanaraha-maso mba ahavitana ny asa araka ny tokony ho izy. Izy ity dia anatin'ny politika ny gouvernementan'ny fanavaozana repoblikan'ny Madagasikara izay manao vaidohan-draharaha ny fanaraha-maso tsy ankijanona ny fanatanterahana ny asa. Ny filoham-pirenena moa zany dia efa iarahantsika malala ombeny ny toromarika izay omeny rehefa misy ny fanatanterahana ny asa mba hialana amin'ny fahazaran'izay teo taloha. Efa be dia be izay orinasa tonga eo zay vao vita ny fandalovany manampahefana dia manjavona miaraka amin'iny koa. Ka amin'izao repoblikan'ny fanavaozana ny Madagasikara zao dia hialantsika zay zavatra zay fa ny baiko azo izao efa nanomboka tamin'ny volana marsa 2024 ty tetikasa ty
dia tsy mahazo miala eto ireto fitaovana rehetra reto ny orinasa fa ny tanjona dia avy tanyity lalam-pirenena RNS 41 ity. Ao anatin'ny 4 volana no ny fanarahana tamin'ny orinasa amitana ny fanarenana ity lalam-pirenena fa iraika amby efapolo ity. Ny banky iraisam-pirenena no mamatsy volana tetika asa. Arak'izay fanambarany Géraldora Mambasoa izay dia ao anatin'ny 4 volana zany no ny fanarahany fanjakana tamin'ny orinasa amin'izay fanamboarana ny lalam-pirenena fa iraika amby efapolo iny anatin'ny 8 bolana kosa dia tsy maintsy vita ny fanarenana ireo tena simba na ireo point noir amin'izay RN 41 izay. Fa mahatratra 3 alina taona isan-taona ny vokatra voanjo ahondra ny Madagasikara makany Chine. Hatsaraina ny fiara-miasa, hatsaraina ihany koa ny vokatra atao manaraka ny fenitra indrindra ny ara-pahasalamana. Raha nambara ny ministra ny fambolena nandritra ny fifanaovan-tsony fiara-miasa teo amin'ny ministera sy ny Chine zany eo amin'izay fanondranana voanjo izay. Mirandry Anjafy sy Ambintsondry Maservelo. Isan'ireo mpanjifa lehibe indrindra maneran-tany amin'ny voanjo i Chine, manodidina ny 5 alina sy 3 hetsy hatramin'ny 7 hetsy taona isan-taona ireo vokatra voanjo afarany. Anisan'ny mpanotrana izany ireo firenena 350 aty Afrika ka ny lehibe indrindra amin'izany i Senegal, Nigeria, Sudan. Mbola ambany izay vokatra izay ho an'i Madagasikara izay manodidina ny 3 alina isan-taona atsasaky ny vokatra voanjo vokarina eto ka ny faritry Menabe no tena mamokatra betsaka. Tamin'ny taona 2024 no nisy ny fifanarahana ara-barotra ifanaova Madagasikara sy Chine ka anisan'ny fepetra takiny ny fanarahan-penitra ara-pahasalamana, resaka fahadiovana ny famonoana ireo bibikely izay niarahan'ireo teknisianina malagasy sy sinoa. Tratratsika soamantsara ny fenitra rehetra izay takiny ny tsena sinoa. Ny tsena sinoa izay fantatsika tsara fa tsena goavana ary tsena lehibe maneran-tany izay ahafahantsika manondrana vokatra betsaka ary izay ahafahantsika manondrana ny vokatritsika ny Chine izay dia afatra lehibe mafonja ho an'ireo mpampiasa vola sy ho an'ny mpamboly ka ahafahan'izy ireo mampiasa vola bebe kokoa sy manitatra ny fambolena izay ataontsika eto ka hitondra vokatsoa voalohany ho an'ny tantsaha malagasy ary manaraka izany dia hitondra vokatsoa ho an'ny firenena satria hiteraka famokarana bebe kokoa, hiteraka fidiram-bola bebe kokoa ho an'ny tantsaha. Tsy hijanona amin'ny voanjo fotsiny anefa izay fanaraha-penitra izay. Efa mikarakara isika zao amin'ny fenitra momba ny fanondranana ny voanjoroka izay tena ilain'ny zareo sinoa tokoa satria izy io no akany an'ireny germe ambolen'ireny ireny tsirona voanjoroka ireny izay ataon'ny sakafo ary ankoatran'izay ihany koa dia efa mikarakara ihany koa tsika amin'ny vokatra hafa toy ny episy sy ny sisa. Anisan'ireo vokatra ahondra Madagasikara en Chine ihany koa ny arena akipony tany, ny huile essentielle, jorofo na vanille ka nitentina 720 sy 400 tapitrisa dolary izany tamin'ny taona 420 sy 2000 sy ny taona 2020 sy 2000. Saivina fa nofoana Chine ny aba amin'ny akamaroany ireo vokatra ahondrana avy eto Madagasikara miditra any amin'ity firenena ity. Iverenantsika kely ny resaka fanamboaran-dalana anisan'ny fanambiny fanjakana malagasy ankehitriny ny famelomana sy ny famerenana amin'ny asiny ny jeny miaramila izay nisehatra tamin'ny fanamboaran-dalana hatramin'izay 3 volana lasa izay no nisiny ny fifanekem-piara-miasa teo anivon'ny tafika malagasy sy ny orinasa mpanamboatra lalana Samkret izay nanomezana traika efa ny jeny miaramila eo amin'ny fahaiza-manao sy ny fikirakirana ireny fitaovana vaventy ireny. Mizotra tsara amin'ny fiofanana ary efa maro ireo miaramila no mahafeny asa vaventy. Tonga nijery
ny asa sy ny fianarana nataon'ireo miaramila ny jeneraly lehibe ny etamajor ny tafika izay sady nanamafy fa zava-dehibe ny fizarana traikefa ivelaran'ny miaramila malagasy amin'ny fanatanterahana ny asany. Nanao fanadihadiana manokana mikasika izay ihany koa Griffine Bakolony Aina sy Ernirina Rasoloarjona. Nivony jeny izay miofana eo amin'ny setriny hoe fanamboaran-dalana ny asa vaventy miaraka amin'ny samkreta izy ireo ao anatiny izay fanatanterahana ny fiofanana fampivenarana amin'ny asa satria anisany ny mahasoa ny fitondrana fanavaozana tokoa ny famerenana an'ireo jeny miaramila mba ho afaka hitondra asa mipakany amin'ny vahoaka. Ianao zany zao ato anatin'ity fiara lehibe ity isika inona le tena hoe fiofanana nataonareo teto nandritra an'izay fepotona izay? Première sia raha manana mantina za matricule 18651 bataillon de génie Manjakandrina. Ny fiofanana zany dia mba ho mpiofana matianina. Amerina indray ny mahagenie ny zavatra ataoko zany androany dia nianatra makasika ny resaka bille dia manao ny étalage dia kapazy ramblé nivellement ao anatiny. Taty zany no nafantaranay ny tena hoe asa an'ity machine ity satria tsy nisy fianarana an'ity machine ity raha tsy tamin'ity fiofanana taty amin'ny autoroute. Nisy ihany aloha sarotra fa rehefa nisy natao ny oral dia efa manomboka mezatra zay manao pratika amin'izao fotoana izao. Efa afaka mikirakira ireo milina goavana mitondra fiara vaventy ampiasaina amin'ny fanamboaran-dalana ireo miaramila avy eo anivon'ny jeny miofana eto anivon'ny orinasa samkreta na vao ray volana mahery kely teo azy no nahatongavany teto. Efa afaka mamokatra ireo akora sy manamboatra ny fifangaroana rehetra eo amin'ny fanamboaran-dalana ihany koa. Misy 30 izy ireo no manaraka fiofanana eto manampy traikefa indrindra fa ny fanaovana ny fampiarana. Mbola tsy nitondra ny mihitsy fa taty avy nianatra. Afrina teo zany no namolano an'izay hoe afaka nitondra an'ity zay. Teo amin'ny ray volana teo. Mba tantaroanao hoe nanahoana ny tamin'ny voalohany aloha nanahoana ny nitondranao an'ity tamin'ny voalohany nitondranao le nandraisanao le fampianarana ihany koa. Tsy maintsy nisy trac satria le izy zavatra mbola tsy niraisin'ny tanana mihitsy. Dia taty afara moa zany efa le olona nampianatra mba zatra nay mifandray tsara taminay zany dia mba nomeny courage zany mba hoe hainao foana fa ataovy dia zay natonga ny nasany tondra le machine. Tafiditra ao anatiny hetsika fanomezana aina ny jeny miaramila indray izao fanamafisana ny traikefa izao hoy ny jeneraly lehibe ny etamajorn'ireo tafika mba hahafahan'ireo miaramila hiantsehatra avy hatrany ao anatiny asa andrasan'ny firenena aminy. Fa misy miaramila izay hofanina amin'ity toerana ity miaraka amin'ny tompona andraikitra samihafa ety amin'izay fianarana sy ny fifatoana amin'ny resaka fanamboaran-dalana izany. Ao anatin'izany ireo miaramila izay miofana manokana amin'ny fitondrasana milina goavana na engin na fiara goavana, fiara vaventy samihafa izay tena tadiavina amin'izany asana jeny miaramila zany. Zay dia mamaly avy hatrany ny faniri ny tafika malagasy tao anatin'ny taona maro izay isorana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara nanamafy. Ary anjaranay moa nitady ny partenera ahafahana miara-miasa dia isorana manokana koa ny samkreta izay nampandroso sy ireo mpiara-miombona antoka aminy amin'ny ty fanamboaran-dalana ity. Misy ireo miaramila izay teto vao nanomboka nianatra an'ireo masinareo, nianatra amin'ny zavatra maro samihafa dia efa hita amin'ny fivoarany tao anatin'izay 2 volana zay. Ary misy ara efa azo raisina avy hatrany, azo ampiasaina sahady amin'izay mety filana ilain'ny jeny miaramila na ilain'ny tafika malagasy. Isorana ihany koa fa efa misy tonga ary efa ho tonga ny ankabeazany
ny amin'ireo fitaovana izay ho ampiasainy Jenny miaramila dia ny pitsopitsony rehetra na ny dingana atongavana ahavitana manamboatra lalana na mamaky lalana na ihany koa mety asa vaventy hafa araka izany no ianaran'izy ireo manampy izay fahaiza-manao manokana efa nananana mandritra izao fiofanana izao tsy hijanona hatreo ihany koa anefa fa manome tosika ihany koa na ara-pitaovana ho an'ny tafika malagasy ny fitondram-panjakana mba ahafahany Jenny amita ny iraka izay ataony. Nanararaotra nitondra afatra manokana ho an'ny miaramila manerana nosy ny Général Piculas de Mostene lehibe ny etamajor ny tafika nandritra ny fidinana ifotony nataony teny amin'ny lalambe mikodana iny mifantoka amin'ny fitiavan-tanindrazana ny asany tafika hoy izy fa tsy misy ambadika hafa ka miantso ny miaramila mba hijoro arak'izay ny votoatin'ny afatra avy hatrany. Za moa amin'ny mahalehibe ny etamajorindreo tafika anahy dia mitodika manokana amin'ny tafika malagasy mba ho tony mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ary indrindra hipetraka amin'ny toerana misy azy. Ny andraikitra izay sahanay dia tsotra ny fiarovana amin'ny firenena, fandraisana anjara samihafa amin'ny filaminana na eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary tsy manana anjara hafa zay. Anjara asa hafa akoatran'izay ny mpanao politika manao ny anjara ndraiky ny amin'ny mampanao politika azy fa nay manokana dia asa mivaingana sy azo tsapahitanana ohatran'izao zay no manahirana anay ary zay no ilofosanay ahafahana manome tanana mandrakariva ny mpiarabelona mba hanehoana n'izany tena hoe fitiavan-tanindrazana zany dia tafika manakaiky vahoaka ary tafika ho an'ny vahoaka. Eny anivon'ny antenimieram-pirenena tsara ny manamarika aloha fa mbola anaty fivoriana ara-potoana ny anivon'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao. Inona ny zava-misy eny, inona ihany koa ny hivoriana eny amin'izao. Raha araka ny fandaharam-potoana dia androany no tokony nandaniana ilay volavolan-dalàna momba ny antoka sy ny findramam-bola izay tarihin'ny komisiona lalàna eo anivon'ny antenimieram-pirenena lahadinika isan'ny goavana iankinan'ny toe-karena malagasy izy io. Raha ny vaovao voango ny mpanao gazetinay dia tatitra ihany no vita tamin'ity androany ity fa hodinina amin'ny andro hafa indray io volavolan-dalàna io. Teny an-toerana Vola Rafarasoa sy Joel Sandriamparany. Noho ny fikatsahana ny tombotsoan'ny mpanjifa sy ny mpampindram-bola dia mbola tsy nolaniana teo anivon'ny antenimieram-pirenena ilay volavolan-dalàna mikasika ny antoka sy ny fepetra findramam-bola na ny sûreté laharana aotra 420 tsipika 524 tamin'ny 9 Desambra 524 solombavam-bahoaka 270 no niatrika ny tatitry ny asa nataon'ny voamieran'ny lalàna mba nazava ireo andininy 700 voalaza ao anatin'ity volavolan-dalàna ity. Nekeny ireto solombavam-bahoaka ny fangatan'ny komisiona ny amin'ny tokony ampitomboana ny fotoana andiniana izany. Ny voalazan'ny tatitra vao novakina tamintsika teo dia nangataka fanarava-potoana ny hanikizan'ny asan'ny vaomera mikasika nyity volavolan-dalàna ity ny vaomera ny mahazava-dehibe ny arinjateny sy mahabetsaka ny andininy mandrafitra azy. Koa izay no andraisantsika fanapahan-kevitra amin'izao fivoriam-be izao. Raha ny tanatin'ny ordre du jour moa zany dia tokony efa ho fandaniana natsian'ilay volavolan-dalàna mikasika ny antoka na sûreté no nataotao raha tsorona moa zany mikasika amin'ireo fepetra sy antoka mikasika ny findramam-bola amin'ireo établissement financier ireo ka rehefa nandeha ny fivoriana séance plénière natao tandroany dia natao ny tatitra ny asan'ny voamera zay voameran'ny lalàna moa no tena ny andraikitra an'izay dia nanao fangatahana ny voamera ny commission juridique fa mbola misy ireo andinindinin-dalàna maromaro mila anohizana ny asam-boamera. Ny antony dia tena manana ny lanjany tokoa io volavolan-dalàna mikasika ny antoka amin'ny findramam-bola sy fampindramam-bola io satria tsy maintsy mijery ny fiarovana an'ireo mpanjifa dia mijery ihany koa ny
ho an'ny mpampindram-bola zany hoe zany a tokony samy afapoa na nipindrana ary tokony varo indrindrandrindra amin'ny resaka lalàna mizonyreo mpindram-bola ary tahaka an'izay ihany koa moa mitombotsoan'ny mpampindram-bola mba tokony hisy fandanjana an'izay amin'ity fanavaozana n'ity lalàna ty. Efa lany andro tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny intsony ny andininy sasany ao anatin'ity volavolan-dalàna momba ny antoka sy ny findramam-bola ity. Maro ihany koa ireo andininy samihafa mila fanavaozana. Tsara marina fa efa misy ny lalàna taloha tany amin'ny telo sy roa arivo tany efa nisy dia zao fanavaozana azy indray satria efa tsy manaraka ny zava-misy amin'izao fotoana zao na tsy adapté intsony amin'ilay situation misy amin'izao ny lalàna io dia be dia be ny andininy no havaozana maro koa ny andininy izay vao nampidirina isan'izany mikasika an'ireo antota-taratasy mety ho ilaina ny miadina mihosika sy ny fanaovana fanambarana hosika na reny déclaration hosika tsy marina reny mba hahafahana mameno antota-taratasy mikasika ny findramam-bola. Anatsarana ireo teboka mbola mila diniana no antony tsy maintsy anohizana ny asa Ambomiera nanatrika ity fivoriana azon'ny be sy ny marinatrehana ao anatin'izao fivoriana ra-potoana voalohan'ny antemera-pirenena izao ny solotenan'ny gouvernemanta tamin'ny alalan'ireo teknisianina avy amin'ny ministera ny fitsarana sy ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ny avy eo anivon'ny banky foibe ny Madagasikara. Tsy azo raisina ny fitoriana solombavam-bahoaka rehefa anatina fotoam-pivoriana toy izao raha nambarany filohan'ny antenimera-pirenena raha namaly ny fanontaniany mpanao gazetina izy mikasika ny raharaha politika sy ny raharaha mpitsarana izay mahavoasaringotra solombavam-bahoaka sasany. Mbola hoentiny vola farasoantsika ny andindin'izay. Ny olona rehetra ne afaka mitory fa misy tsika olona tandalany ao anatin'izao fivoriana izao ny fitoriana rehetra ny solombavam-bahoaka dia tsy afaka ho raisina fa rehefa tapitra ny fivoriana ara-potoana afaka mitory. Zahay ato ane tsy hoe manana immunité zahay dia tsy azo toriana, azo toriana zahay ary betsaka ary maro ireo solombavam-bahoaka izay tsy nanaraka ny fitsipoka teto nasorona tsy ho solombavam-bahoaka. Zany anaporofoka amintsika malagasy rehetra fa izahay dia mpanao lalàna tokony modely amin'ny fanatanterahana ny lalàna ka raha misy fitoriana tahaka an'izay raha mbola mivory izahay misy lalàna tsy mety respektentsika ireny vaovao teny anivon'ny antenimera-pirenena fa osokafana rahampitso talata eny amin'ny FJKM Ankadikely Ilafy ny fionamben'ny FFKM na ny fiombonan'ny fiangonana kristiana malagasy ary aharitra efatrandro. Dinika mikasika ny raharaha tokantranon'ny FFKM sy ny raharaha-pirenena no hita ao anatin'izay fikaonan-doha izay araka ny fanampanazavana izay ho arahintsika. Araka ny fanambara tamintsika ombienombeny dia anatanteraka ny fionam-be manomboka ny fahavalo-ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo May ho avy izao ny FFKM ka dia tiana ny mampafantatra antsika izany. Manaraka izany dia be ny fanontaniana miserana ao an-tsaina ny maro ny amin'izany fionana izany. Fa io dia ny fotoana natokany FFKM ary fanao isa-taona andiniha ny fiainana anatiny, izany ny fiainan'ny FFKM fa indrindra ihany koa andinihana ny fiainam-pirenena sy ny fieritreretany amin'ny fomba hiatrehana ny andraikitra lehibe nankinina fiangonana ao amin'ny FFKM hitarika ny fikaonan-doha eto amin'ny firenentsika. Tsy io akory ny antsoina hoe fikaonan-doha avy hatrany izay mbola tanterahana ao aoriana. Koa manoloana izany indrindra dia antsoina isika mba hiaraka hifanotrona mbavaka ny amin'ny fanokafana izay tanterahana fa 5 ny volana May izao atao amin'ny FJKM Ankadikely Ilafy manomboka amin'ny 10 Maraina. Ary ny famarahana kosa dia ny faraika amby roapolo May izay tanterahana amin'ny Ekara Masinda Saint-François Xavier manomboka amin'ny 9 Maraina. Gatahana ny fivavahantsika
ho an'izany fotoan-dehibe izany ary araka nambara teo hoe nitanina isika rehetra mba hiaraka iombavaka amin'ireo fotoan-dehibe anankiroa ny fanokafana sy famarana ireo. Manana andraikitra manokana mikasika ny raharam-pirenena moa ny FFKM ankoatra izay raharaha anatiny eo anivon'ny fiangonana izay. Faniatrika fivoriam-be afrikanina mikasika ny fampiatiana ireo olona manana fahasembanana eo amin'ny tontolon'ny fifidianana natao tany Senegal izay fivoriam-be izay ary anisany nanatrika izany ny filoanisany sy ny filoan'ny fikambanan'ny olona manana fahasembanana ara-pahitana eto Madagasikara. Ny 12 hatramin'ny 14 Mey lasa teo no nanaovana izay fivoriam-be afrikanina izay. Fanapahan-kevitra noraisiny vao miara-mahaleo tena misanany fifidianana ny anohy ireo dingana izay efa nataon'i Madagasikara eo amin'izay fampiatiana ny olona manana fahasembanana izay amin'ny resaka fifidianana. Voahirana Espérant. Ny taona 2024 nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo nanomboka nampiasa ny lasim-pifidianana mampiatina ny carte de vote pareil Madagasikara. Io no dingana voalohany vitan'i Madagasikara teo amin'ny fampiatiana ny olona manana fahasembanana eo amin'izay tontolon'ny fifidianana izay. Na eo aza izany tsy mbola manana totanisa mazava mamaritra ny isan'ireo olona manana fahasembanana afaka mifidy isika eto Madagasikara ka anaova ny vao miara-mahaleo tena misahana ny fifidianana ezaka manokana mandritra ny fanavaozana ny lisam-pifidianana io fampiatiana ny manana fahasembanana io eo amin'ny fiatrehana ny fifidianana. Ahafantatsika ny amin'ny isa mariny ireo manana fahasembanana manana zo ifidy eto Madagasikara sy ny karaza-pahasembanana izay misy amin'izy ireo avy. Satria ny fananana izay antotanisa izay sy ny fahalalana ny karazan'ny fahasembanana misy amin'izy ireo no ahafahantsika mandray ny fepetra rehetra ilaina ahafahana mampandray anjara azy ireo misimisy kokoa amin'izany fifidianana izany. Malona io asa goavana io niatrika ny fivoriam-be afrikanina mahakasika ny fanatsarana ny fandraisana anjara ny olona manana fahasembanana eo amin'ny fifidianana amin'izao fotoana ny nomerika izao ny filohan'ny seny sy ny filohan'ny fikambana ny olona jamby eto Madagasikara nakatraikefa. Ny resahana tao no avy izay ataontsika hoe mampanofinofy angamba fa mbola lavidavitra ihany izy ho atsika noho ny resaka zava-misy aty amin'ny firenena afrikanina toatsika. Fa anisan'ny resahana atao ihany koa izay ny fampizarana ny fampiatiana ny olona manana fahasembanana amin'ny fifidianana taty Afrika satria ankoatra ny aty amin'ny firenena afrikanina dia nisy ny avy any Bangladesh ihany koa ny tonga tao. Misy nefa tena lasa lavitra be toa ny Mauritania fa tsika malagasy koa nefa tsy afaka lazaina hoe farantsika fa mbola misy mianariantsika. Ny tena zavatra goavana voaresaka tany koa dia ny hoe ny raisan'ny rehetra ny olana teo amin'ny fananana ny atotanisa hoe mila donner des agrégés mba ahafahana mametraka ny cartographie électorale ho an'ny olona manana fahasembanana ahafahana mametraka an'ireo fitaovana na fanamorana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana izay. Ny 12 hatramin'ny 14 Mey lasa teo no natanterahana ny fivoriam-be afrikanina amin'ny fampiatiana ny olona manana fahasembanana izay natao tany Senegal ary ny PNUD no nikarakara izany. Mpianatra mihoatra ny 10 no mianatra ao amin'ny Université Nandrona, Universitén'ny faritra Sofia izay miorina ao Mandritsara. Efa 20 taona zao no nisiny ity université ity. Isy ny fanatsarana sy ny fanitarana sampam-piofanana amin'ity taona 2024 ity ka hitadiavana fiara-miasa amin'ny rehetra raha ny nambaran'ny zanaky ny faritra eto Antananarivo mba ahafahany tanora ao amin'ny faritra Sofia anohy ny fianarana amin'izay lalam-piofanana safidiny sy tiany atao any an-toerana ihany. Ambintsoa Andriamaservelo sy Georges Harrison, televiziona malagasy any Mandritsara. Tsy mitsahony voatra ny Université Nandrona na Universitén'ny faritra Sofia eto Mandritsara tato anatin'ny 20 taona. Niankina tanteraka tamin'ny Universitén'ny Toliara izy tany am-piandohana ka tamin'ity 2024 ity vao nahaleo tena. Ny hitovizany amin'ny rehetra no tanjona. Maro ny mpianatra, mahery ny 200,000.
lanam-piofanana maro lafo no tiana apetraka manomboka izao ka amin'izao moa zany amin'ny maha lasa université azy zao zany dia mba hitovy amin'ny université rehetrarehetra misy eto Madagasikara ny tanjona zany hoe ametraka université complète ary fampianarana magnaraka kalitao misy fotodrafitrasa mifagnaraka amin'ny tanjona tegnatongavana zay zany eo anatrehan'izay nisy ny fiarahana midiniky tamin'ny zanakam-pielezana eto Antananarivo ny agny antoerana moa zany ny agny Mandritsara efa miezaka hanatsara ny lafin'ny fotodrafitrasa hanatsara ny lafin'ny tekniky ny fampianarana misy koa ny resaka fampitaovana kanefa tsy vitanay manokana izy io iarahana misalahy mireto zanakam-pielezana zay angatahana fandraisana an-tagnana zay malala-tagnana na zanakam-pielezana na zay fitondram-panjakana fohy be le teo amin'ny fanohanana ny université nandrona eo amin'ny lafin'ny fiofanana formation angatahana tolo-tagnana koa ho antsika zanakam-pielezana maro amintsika mampianatra université miparitaka magnera Madagasikara eny hatrany ivelany ka angatahana fiaraha-miasa atsika jiaby mba samby hitondra zay hitandrify atsika amin'ny fagnatsarana fampianarana any an-toerana efa misy amo zany amin'ny mention sciences humaines ahitana ny histoire sy géographie ary mention sciences agronomique et développement durable ahitana environnement élevage ary agriculture eritreretigny manomboka amin'ny taom-pianarana ho avy hisy mention vaovao hisy parcours vaovao ary zay indrindra no ilagna fiaraha-miasa amintsika mpampianatra zanakam-pielezana avy any an-toerana hatreo amin'ny master ny diplôme ny mivoaka eto amin'ireo mention roa ireo hotokanana amin'ny 9 hatramin'ny 20 jona izao ny maha université mahaleo tena azy tsy angambaton'ny 20 taona ny fananganana trano lehibe vaovao sy famoahana andiany mpianatra fa efa miatsara sy milamindamina amin'izao fotoan'izao ny fandriam-pahalemana any amin'ny distrika anakazoabo iny raha nikoizana tamin'ny asandalo hatramin'izay efa mifantoka tsikelikely amin'ny fambolena ihany koa ireo mponina any an-toerana miantso ny fanjakana anampy amin'ny fikarohana lalam-barotra ho an'ireo tantsa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tany Ankazoabo volana farasoa sy Joelson Andriamparany mahatratra 100 taona isan-taona ny vary sy voamaina vokatra any amin'ny distrika Ankazoabo anisan'ny mpamatsy any Antananarivo sy ny faritra hafa mitondra ny fitarainan'ireo tantsahany an-toerana ny solombavam-bahoaka satria ratsy ny vidim-bokatra no sady zara raha misy ny lalam-barotra moana azy laha voandro zahay any amin'ny 100 taona ihany vitany vary koa mihoatra an'izay tsaramaso lojy iny tout complet tsisy mpividy izy ary zay tahividy ambany dia mividy ambany satria vary aminay 700 na sotonam-polo kapiky 700 nefa vokatra nefa dépense le mpambony ny fiantsoana ny fanjakana zany mba hojerena akaiky hoe mba karoana lalam-barotra hoe izy le mba tokony andefasana le mpividy na raha isy mpanjakana an-tanany vokatsinay satria io Kazoabo mamana ny Toliabo mamany Tananarivo mamany Sakara manoloana ireo mpanao fandranitana ny anaty tambazotra nambaran'ny solombavam-bahoaka an'Ankazoabo fa ny fampandrosoana ny tokony masona ary efa misy ny ezaka hita maso ndaotsika mpandroso an'i Kazoabo ndaotsika mba irentsika vokasity ndaotsika hiaraka ndaotsika fanjam-pahalemana efa tsy misy ho avaozinareo koa ny fanjam-pahalemana efa milamy ho avaozinareo raha tokoa everina satria tsy mety nareo satria koronta io Kazoabo ary milamy lafa député teo zay demandant milamy ara-dalàna ka io ndraiky tiany zokorotany satria lafa korotany tsikelikely raha nangataka zahay BOA base opérationnelle avancé zay mipetraky maramila avy any Pololahy io amizay zany tsy tia le olo mpanohitsy reo korakoranao député amin'ny Facebook dia hoe halam-panjakana fa fanjakana zany misy saina manao recoupement kely nambarany fa mangarahara ary natokana nasoavana ny mponina ny amin'ny distrika Ankazoabo ny asa rehetra tao ampiasana ilay teti-bola siada izay tantanany amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy Nosy Ranja anisan'ireo toeram-pizahantany kanto sy mahafinaritra raha samy eto Madagasikara tsara tsidihana na dia indray mandeha monja eo amin'ny fiainana aza hoy ny fitenenan'izay voafidy ho tora-pasika faha-efatra tsara indrindra maneran-tany ny tora-pasika ao Nosy Ranja ary tafiditra anatin'ny lisitra ireo tora-pasika 10
tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao. Meva Bodorivony. Vosikajy ho torapasika fahaefatra tsara indrindra maneran-tany Nosy Ranja. Nosy eo amin'ny faritra avaratra andrefa Madagasikara, manodidina 5.7 kilometatra miala ny Nosy Be no misy azy, ary ora ray sasany an-dranomasina no anaovana azy. Ilay lalana-tany fasika fotsy mampitohy ny Nosy Ranja Be sy Nosy Ranja Kely, izay fasika fotsy mirefy 2 kilometatra, izay miseho rehefa iva an-dranomasina. Io ny tena mampiavaka ny Nosy Ranja. Anisany manintona mpizahatany ny ranomasina manga mangatsakatsaka sy harena voajanahary miavaka ao aminy, indrindra ny sokatra an-dranomasina. Nosy iray tena mahasarika mpizahatany Nosy Ranja, mendrika hojijiana ary indrindra arovana. Anisany manamafy indray ny toerana Madagasikara ho iray amin'ireo toerana fizahatany lehibe eto amin'ny ranomasimbe Indiana i Nosy Ranja. Any Filipina, Italula Beach nahazo larana voalohany, Victory Beach any Grèce larana faharoa, ary Wharton Beach any Australia larana fahatelo. Raha toka i Madagasikara amin'ny alalan'ny Nosy Ranja no voafidy ho torapasika fahaefatra tsara indrindra maneran-tany. Manam-pahaizana momba ny fizahatany mahery ny arivo no nandray anjara tamin'ity fanasokajiana ity. Santionany fotsiny amin'ny akantony Madagasikara ny Nosy Ranja inentina tamintsika iny. Ny Kayamba sy ny tontolony tsy lefy laza ary tsy afaka mbavan'ny mpankafy amin'ny sokajy taona rehetra sy amin'ny fotoana rehetra. Tarika anisan'ny tazona sy mivohy ny gadona mampiavaka azy na tononkira io na ny zava-maneno sy ny fomba fitendry gasy izay anisan'ny tena mampiavaka ny Kayamba. Miaina tanteraka anaty soatoavina sy kolotsaina malagasy ihany koa ireo mpihira no efa samy zokonjokony amin'izao fotoana izao, fa ny hira Kayamba kosa dia tena mbola amin'ny toerany tsara raha eto amintsika. Asa efa misy ve ireo mpandimby na ireo relève amin'izay gadona Kayamba izay. Hanao fampisehoana itety any Madagasikara ny tarika Kayamba ho atomboka eto Antananarivo raha ny resadresaka ny fanaovan'izy ireo tamin'ny Ambinitso Andriamaservelo sy Fanirandriamanana. Ny hirany taona fitopolo mampilaza ny tarika Kayamba tsy miova ny mahizy azy hatramin'izao fotoana izao. Ireo zokotokambana koa ny ray hinany sady saropiaro amin'izany. Tsy tamboisaina ny sanganasa hoy Prosper Elie solista ao anatin'ny famerinan'ny kiravo atao amin'ny fitetezana ny Madagasikara ka atomboka hito Antananarivo amin'ny zoma ho avy izao. Ny programme moa zany dia ny amin'ny farany herinandro ity zany omle pavé Antaninarenina, zay zao ny programme ny Kayamba tena izy. Manomboka amin'ny 10 ora tolakandro zany izy io dia faraparany hoe maraparany andro hoe masoandro miposaka fa tsy mody masoandro miposaka mampalahelo, zay zany fandeho satria sotapitra misy manko zandirany Kayamba zany na anatin'ny 2 jours aza soirée foana mbola sisy ny veriny fa dia mbola tena mahenika na paraparany andro misy zany le kadiny Kayamba. Le izy zany hoe fampasahivana zany nostalgique zany zay ny tena no tianay atao amin'ny zavatra io. Fampasahivana hoe mbola nisy zany hira zany ary mbola be dia be zany mbola pakafy. Dia tianay zany mameriberina azy io mba ahafantaran'ny ankizy aty aoriana indrindra fa asika sekoly mbola manana an'izay fitiavana an'le hira tamin'ny fotoan'androny. Ny fitetezam-paritra aloha dia misy tokoa. Volana juin io zany zay dia efa mipisaka kely eto mialan'ny Antananarivo zany mipisaka Menatsimo. Dia ny volana ao zay faritany Andrefanandray, zany hoe any Fort Dauphin, faritany Toliara dia Morondava, any io zany andehanay amin'ny fotoana io. Dia misy koa mbola makany Dego, Majunga sy Nosy Be, any Sambavy any, zany hoe tratrarinay amin'ny taona aty zany zany programme zany fitetezam-paritra koa ny Kayamba. Efa manana mpandimby na tarika junior ny Kayamba saingy
ireo zoky no hiantsehatra amin'ny zoma io ho an'ny mponina Antananarivo. Ny mpanakanto zany eo tonga amin'ny fotoana io zany amin'ny Kayamba dia maromaro moa zahay Tomasina zany eo Jean-Kel sy Oza Jérôme dia ho tonga sasany avy any Mananjary tonga Jojo Mananjary Julien Ramini tsy ny équipe miaraka amin'ny Prochely le groupe Prochely dia fahitasika teo regny fa regny zany le groupe Prochely zay mpa mandrindra sy ny accompagneny artiste rehetrarehetra zay miakatra asehatra amin'ny fotoana. Mivoatra ny mozika mitombo isan'ny mpanakanto malagasy saingy tokony apetraka hatrany ny rehariha malagasy hoy ihany Prosper Elie. Zavatra mba iangavianay zany mba fanirinay zany zokola aminareo tanora mba zarina loatra le sotoavina le mahamalagasy asika indrindra fa le tononkira dia le tononkira mba tononkira tena mba mipetraka mametraka hafatra tsy masy mananatra zany zay zany mba angavianay osika tanora indrindra koa fa le gadina koa anankiray gadina moa be dia be samy mitondra azy amin'izao fotoana zao fa aza miala lavitra ny atsiketo. Ary ny maranantsika ny fampahalalam-baovao ny maresaka ny ivelany niakatra ho 7 isanjato ny tany tranga fanameloana ho faty maneran-tany na ny peine de mort ny taona 2022 raha ny tatitra navoaka ny Amnesty International. Ireo mpanao trafika na zava-mahadomelona amin'ny ankapobeny no tena mampiakatra ny ta fa eo ihany koa ny zava-misy any Iran sy Israël. Olivier Ndrimbololo miaja. Jamais depuis 1981. Hatramin'ny taona 1927 dia ny taona 2022 nahitana tranga be indrindra eo amin'izy efa nameloana ho faty izay. Raha ny tatitra navoaka ny Amnesty International natratra 7,7 no voahelika ho faty ny taona 2022 raha 20,9 ho an'ny taona 2022 izany hoe niakatra 7,70 isanjatony tamina firenena 70 nanaovany Amnesty fanadiadiana isinna no lohalaharana amin'izy efa nameloana ho faty izay na dia mipetraka ho secret d'état io tranga io any an-toerana. Raha ny loharanom-baovao dia fantatra fa narivony isan-taona io tranga fanameloana ho faty io ao Chine. Milliers de personnes sont condamnées à mort et exécutées dans ce pays chaque année. Niakatra ihany koa ny taremarika any Iran satria dia tsy nisy indrafo ho an'ireo iranianina mpamadika tanin-drazana pitsikilo na koa praitendro amin'ny Israël. Mitovitovy amin'izay ny tao Arabia Saoudite sy ny tao Egypte. Amin'ny ankapobeny dia saika ireo mpanao trafika na zava-mahadomelona no tena mameno ny ampahany betsaka amin'ireo olona voahelika ho faty maneran-tany. La guerre contre la drogue menée à travers le monde a également contribué à la multiplication des exécutions dans plusieurs pays selon l'ONG qui recense à l'échelle mondiale au moins 25 000 personnes sous le coup d'une condamnation à mort. Misaotra antsika rehetra nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ankasitrany ihany koa ny ekipa rehetra niarana natontosa raha ampitsy mbola iaraka aminao ny tenako mirary soary tompoklasy tompoko vavy.